ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika riavako tratr'ity alakamisy fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy faharoa izay nosoratana ho an'ny Timoty. Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo 4:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia marita amin'izay zavatra nianaranao sy nampiononanao, satria fantatrao izay nampianatranao izany. Fa hatry ny fon'ny voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahindry anao amin'ny famonjena amin'ny fonazay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandesen-dahatra, ho fanontsinana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Voalaza moa fa taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty ity mofinaina voalahatra ho antsika ity. Raha toa ka mijery nefa tsika ny antsipirian'ny teny dia betsaka ireo mpivaofin'ny taratasin'i Paoly no milaza fa efa tsy Paoly intsony no nolotra ity taratasy ity fa mety ho Timoty ihany. Mety ho Timoty ihany ina nohatra ilay taratasy, saingy ny afatry Paoly no nolazainy satria efa aty aorian'ny fotoana nahafatesan'i Paoly vao noheverinao voasoratra ity taratasy ity. Nahoana dia hevitry Paoly io. Afatry Paoly amin'ny janaka io. Afatry Paoly amin'ny janaka mba iorenany amin'ny finoana. Mba iorenany amin'izay zavatra nampianarina azy. Raha toa ka mametraka ilay fanontaniana isika ny amin'ny hoe ahoana moa izany ary mba hahatonga ny olona, mba hahatonga ny olona haritra amin'ny finoana. Ahoana, inona ny fitaovana, inona ny toe-tsaina izay tokony ho ananantsika mba hahatonga antsika hiorina tsara amin'ny finoana, mba hahatonga antsika haritra amin'ny finoana. Dia mazava tsara ny fahatokiana ny mpanabe, fahatokiana ny fahatsaran'ilay zavatra efa natolotra. Raha ohatra ka misy zavatra isalasalanao, ny fahatsarany dia tsy maintsy mitady zavatra tsaratsara kokoa ianao, mazava io. Rehefa misy zavatra izay heverinao ho tsara kanefa tsy mahatoky ny fahatsarana ianao dia izao mitady ny tsaratsara kokoa. Mandeha ho azy izany amin'ny sainan'olombelona. Fa raha oviana ianao no mihevitra mitazonina amin'ny zavatra anankiray tsara, rehefa resy lahatra ianao fa tsara sy tsisy tsara noho iny dia tazoninao iny. Izay no afatry Paoly eto manao hoe tazony izay zavatra efa nampianarina anao. Tazony ilay zavatra efa nampianarina satria mahatoky ianao fa ilay olona nanome anao an'izany dia nanome zavatra tsara. Izany hoe afaka mihazona ny fampianarana tsara isika rehefa nitokisantsika ilay mpanabe, nitokisantsika ilay nanolotra ilay zavatra ho antsika. Mety tsy ho azontsika loatra ilay fahatsaran'ilay zavatra amin'ny voalohany. Mety misy zavatra atolotra antsika, tsy azontsika ilay izy. Fa rehefa azontsika antoka ilay nanome dia izao tehirizitsika ihany ary ambony amintsika ihany ilay zavatra nome. Eto izany dia hoy Paoly, tazony tsara ilay fampianarana sy ilay fitaizana nomenanao satria azonao antoka, fantatrao ilay nanome azy. Mety tsy fantatrao hoe tsara ilay izy amin'ny fotoana andraisana an'iny. Iny fanabeazana omena antsika eny an-tokantrano iny, iny fanabeazana omena antsika eny an-tsekoly iny, amin'ny fotoana sasany mety tsy fantatsika hoe tsara ilay izy. Betsaka nandalo izany tamin'ny fahazazana. Misy fampianarana, misy zavatra nitezana, misy sotoavina nitezana antsika tamin'ny fahazazana, saingy izao tsy fantatsika ny fahatsarana satria tsika mbola atao anatin'ny fahatsarana, natao anatin'ny tsy fahalalana. Fa
rehefa fantatsika kosa lay nanome, rehefa azotsika antoka lay nanome, rehefa nitokisantsika lay manome de zao na tsy fantatsika lay zavatra natolony de azontsika. Ina dika zany ry afaka malala. Paoly any dia ray aman-dreny ampanahany Timoty. De manafatra Paoly eto, tehirizo ny zavatra nampianariko anao sy efa nampianarin'ireo ray aman-dreny anao, tazony zany. Zay nampianaranao hatry ny fony. Mbola zaza ianao satria fantatrao nanome zany. Zava-dehibe ry afaka malala ny atao hoe fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra, eo amin'ny beazina sy ny mpanabe. Nare tsika masika amin'ny lafiny hoe nahoana ary ny tsiraisinareo ny fampianarana, nahoana ny tsiraisinareo ankizy, tsiraisinareo tanora, nahoana ny tsiraisinareo ny zavatra natolotra anareo, nahoana no arianareo ny soatoavina. Paoly eto dia tsy manantitrantitra ny hoe tsara lay soatoavina, mazava ho azy tsara lay soatoavina na lay zavatra nampianarina. Fa Paoly de manome andraikitra ny mpanabe ho mendrim-pitokisana. Paoly dia mampitodika ilay beazina any amin'ilay mpanabe, mampitodika lay zanaka any amin'ilay ray aman-dreny hoe rehefa mipetraka tsara ny fifampitokisany ray aman-dreny sy ny zanaka, rehefa mipetraka tsara i fifandraisan'io de zao mipetraka ho azy ny fihazonana ilay soatoavina. Tsy voazona lay soatoavina, tsy voazona lay fampianarana, tsy voazona lay fanabeazana satria tsy mifampatoky na tsy milamina tsara ny fifandraisan'ilay mpanabe sy lay beazina. Misalasala zany lay beazina, misalasala zany lay zanaka, misalasala zany lay fiarahamonina na hoe eny ohatrany tsy azoko antoka ty zavatra ty satria tsy azoko antoka lay mpanome. Ry havako sarobidy zany lay antontsika hoe fifampitokisana. Ary io no ataontsika hoe tiany Paoly ho takatsika mihitsy, matoa izy saro-piaro amin'ny fiangonana. De zao zava-dehibe ny fitokisan'ny olona ny fiangonana. Zava-dehibe ny fitokisan'ny olona ny fahamarina ny fiangonana sy ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Raha vantany vao misalasala amin'ny toetra ny fiangonana na amin'ny fihetsiky ny fiangonana ny olona de zao tsy azoniny lay soatoavina. Raha vao misalasala ny amin'ny mpanabe ny olona, ny zaza-beazina, raha vao misalasala ny amin'ny mpanabe ny beazina de very lay zavatra natolotra. No zany lay zavatra tehirizina de zao tsy miankina am'lay amin'ny beazina ihany fa miankina mihitsy koa am'lay mpanabe. Io fifampitokisana io ary no tian'ny soratra masina hokoloina ry havako. Lay fifampitokisana mino sy mahatoky lay beazina hoe ny zavatra nomenay de tsara satria itokisako ty mpanome aty fa tsara ty aho. Io fifampitokisana, io fitiavana, io fifandraisana io no miantoka ny fihazonana lay zavatra natolotra ho tsika teo. Raha toa ka menomenontsika malagasy manao hoe very lay soatoavina, very lay zavatra nomena, very lay izy satria zao very ny fitokisan'ny taranaka ny ray aman-dreny tany aloha. Very lay izy tsy voatery hoe no nitoetran'ilay ray aman-dreny ihany, fa nisy karazana ray aman-dreny hafa nisosoka nanozongozona lay tena ray aman-dreny. Ina ny tiana lazaina? Ray aman-dreny niteraka mampianatra, ny fiangonana mampianatra, dadabe sy bebe mampianatra, ny ray aman-ny zoky mampianatra ny taranaka hoe zao ny tokony ataontsika anaka. Zao ny nampianaranareo tany amin'ny sekoly alahady. Zao ny nampianaranareo. Saingy zao misy ray aman-dreny hafa misosoka eo ambony. Ino ray aman-dreny hafa misosoka eo ambony io? Ny internet, ny mondialisation, ny siansa isan-karazany, izay indraindray siansa ataontsika hoe tsy voatery ho siansa ny siansa ataontsika hoe objectif. Fa indraindray dia ozogozony lay toeran'lay mpanabe de very ny fitokisan'ny olona lay mpanabe. Mahavery lay mahavery zany lay fahendrena ampitaina de zao no ny tsy fitokisan'ny olona, tsy fitokisantsika intsony ilay nampita lay fahendrena. Eto Paoly de tia hanantitrantitra izany amin-janany Timoty manao hoe marety ianao amin'ny zavatra ny anaranao satria fantatrao zay nampianatra anao zany.
fantatrao zay nampianatra anao zany. Ray avako aokary isika fiangonana ho tsara fifandraisana amin'ny ondro be azontsika, amin'ny fiangonana be azontsika, amin'ny tanora be azontsika, aoka ny ray aman-dreny ho tsara fifandraisana amin'ny janany. Tsy ny mampita aloha ny zava-dehibe na de zava-dehibe azy zay, fa izao ny fahalavorariny ny fifandraisanao amin'ny zanakao aloha ny zava-dehibe indrindra. Mahatoky anao ve le zanakao? Miaino anao ve le zanakao? Mino anao ve le zanakao? Milamina ve ny fifandraisanareo? Fa rehefa milamina le fifankatiavana, rehefa milamina le fifandraisana, de tehirizina le zavatra natolotra. Rehefa tianao lay mpanolotra, de zao tehirizinao ny zavatra natolony. Rehefa tianao le mpanome, tehirizinao ny zavatra nomeny. Rehefa tianao le nanolotra, hajainao ny zavatra natolony. No zany de ny zava-dehibe zany de izao. Ataovy zay itiavan janakao anao. Ataovy zay itokisan'ny olona ny fiangonana. Ataovy zay itokisan'ny firenena ny fiangonana. Ataovy zay itokisan'ny mpitory ny filazantsara amin'ny itroiny amin'ny filazantsara. Fa rehefa mipetraka zay de zao mora kokoa ny mitahiry le zavatra natolotra. Fa rehefa ravy fitokisan'io de ariny le zavatra natolotra. Zay ny voalohany. Hotsika hoe ahoana ary ny mahatonga lay fanabeazana, lay foto-kevitra hoe lay zavatra nampitaina vao tahiry de zao mendrim-pitokisana ny mpanolotra, milamina tsara ny fitokisan'ny le beazina amin'ny mpanabe. Fa ny faharoa de zao Paoly. Ny fampianarana natolotra de miainga amin'ny soratra masina. Zany hoe asain'ny Paoly aloha zany mitodika any am'lay mpanabe ny beazina, itokisana io. Fa ny faharoa de zao ny votoatin'lay fampianarana koa. Voazona tsara io fampianarana natolotra io, io fanabeazana natolotra io, voazona tsara io, io fotom-pampianarana io rehefa itokisana ho tsika teo le mpanome, le mpampianatra. Fa ny faharoa de zao voazona tsara io rehefa mifanaraka amin'ny soratra masina. Rehefa mifanaraka amin'ny soratra masina. Ny olana lehibe de izao, be de be ny mpampianatra zavatra diso. Be de be ny mampianatra zavatra diso, miainga amin'ny soratra masina io ihany. Io soratra masina io Baiboly zany soratra masina ampianarana antsika io. Zay ataontsika hoe sola scriptura, itsika dia miainga amin'ny soratra masina io ny fitaizana rehetra atao anatin'ny fiangonana. Fa izao tsy tonga tenin'Andriamanitra io raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Mety mijanona ho teny fotsiny io raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Zay mahatonga ny Paoly eo miteny manao hoe ny soratra masina rehetra, soratra rehetra mentsirim'Andriamanitra de mahasoa. Petera ray baka manazava manao hoe ny famoahana ny hevitry ny soratra masina de tsy vitin'ny saina maha-olombelona fa tsy maintsy eo ny fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Io Baiboly io zany, soratra masina ny anarany io. Ndraindray moa zany amin'ny Vatican II de soratany hoe tenin'Andriamanitra voasoratra. Tsy maninona. Mitovy ihany zany, soratra masina io. Fa izao mety mijanona ho soratra io raha tsy eo ny fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra zany mahatonga an'io lasa parole, lasa verbum hoy ny teny latina, lasa tenin'Andriamanitra. Io soratra masina io rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, mamaky io soratra masina io tsika de miteny amintsika le soratra masina. Eo ampiainona le tenin'Andriamanitra isika de zao rehefa atao anatintsika le fanan'Andriamanitra de manjary tenin'Andriamanitra ilay soratra masina. No zany de tsy afa-misaraka amin'ny soratra masina mihitsy isika, ary tsy afa-misaraka amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mahatonga ny hevitry ny soratra masina ho azontsika ho Petera. Ahoana ary malifantaniana faharoa tsika manao hoe ahoana no ahatonga lay fampianarana, lay fanabeazana ho voazona tsara de zao vokatry ny fitarihin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Rehefa tsy eo ny fanahy masin'Andriamanitra de mety ho teny mamono aza io soratra masina io. Ny fanahy masina rehefa ny soratra masina de teny mahavelona, teny mamelona, teny fiainana rehefa eo ny fanahy masina.
fa mety ho teny mamono kosa io rehefa tsy eo ny fanahy masin'Andriamanitra. Zay le asan'ny mpampianatra diso, ireo mpampianatra zavatra diso isan-karazany. Tsy tarihiny fanan'Andriamanitra izy fa tarihiny filozofia maha-olombelona fotsiny, tarihiny filany ary mety ho aolany mihitsy ara le soratra masina de manjary teny mamono izy am'izay fotoana zay. Ary be deaibe no ohatra zany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana misy namono nitarihina namono tena, tarihina nanimba tena be deaibe ny vanim-potoanan'ny nazisma zay fanavaka vana nefa nenga tam'y soratra masina, nisy olona novonona nefa nenga tam'y soratra masina, zany hoe le soratra masina mety ho mamono rehefa tsy eo ny fanahy masina, mamelona izy rehefa eo ny fanahy masina ho petera. No zany dia ahoana ny mahatonga atsika io fampianarana nitezanantsika io, io fahendrenana tolotsika tamin'ny fahendrena kristianina io, ahoana ny azonana azy? Eo ny soratra masina. Fampianarana miainga amin'ny soratra masina. Fa fampianarana koa zay hitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Olona lehibe faharoa de ny hoe ahoana ary no ahafantarantsika fa lay fampianarana de zao ara-soratra masina ary miainga avy amin'ny fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Dia eo ny mahazava-dehibe ny asan'ny fanahy masina ao anatin'lay mpiaino, ao anatin'lay beazina, ao anatin'lay mpandray. Ndray maka Saint Augustin any amin'ny taonjato fahaefatra nanazava ny mikasika ny antsoina hoe feo sy teny, voix et parole. Nanazava ny fahasamihafanana eo Augustin. Augustin manao hoe John ndray maka ny teny manao hoe izy ny feon'lay miantso mafy any an'efitra. John Bonaventure. Jesosy ny teny manao hoe izy ilay teny fiainana. Ny feo tsy voajery ho teny, ny feo mety ho feona milina, feona machine, feona varavarana fa tsisy heviny inona. Fa ny teny kosa de zao misy heviny. De hoy Saint Augustin, inona ny lasa aloha ny feo sa ny teny? De hoy Saint Augustin, ny teny ny manjary feo. Zany hoe lay teny Jesoa zany. Jesoa rehefa atao anatin'ny foko, lay tenin'Andriamanitra, lay logos rehefa atao anatin'ny foko Jesoa, nampiatrano any Jesoa lay tenin'Andriamanitra atao anatin'ny foko de manjary tonga teny azo lay izy. Manjary tonga teny azo. Lasa voix, lasa teny azo zany. Fa raha ohatra ka tsy atao anatin'ny foko lay tenin'Andriamanitra, lay Jesoa de zao lasa feo tsy misy heviny tenenina, lasa feo tsy misy, satria mety misy feo be deaibe fa tsisy heviny, tsy lasa parole izy zany. Rehavako ohatry manao hoe manome toerana ny mahazava-dehibe ny soratra masina eto Paoly. Manome toerana ny mahazava-dehibe ny soratra masina io ho fiasana, tsy ho fiasana ihany fa ho tehirizina ary ho ampianarina ary hoy Paoly manao hoe io soratra masina io de zao mahasoa io ka ampianarina, hoety mandresy lahatra, hoety mitaiza, hoety manitsy zay zavatra diso. Ny fanahy masina ao anatintsika, ny fanahy masina zay miasa ao anatin'lay mpivaofo le soratra masina, le soratra miasina zay miasa ao anatin'le mpiaino le soratra masina no misy fifanjoana de fantatra hoe tenin'Andriamanitra zany de azonina. Raha ohatra ka fanahy samihafa ny eo am'lay mpivaofo le soratra masina, ataovy hoe mpitory-teny, ataovy hoe mpampianatra, sy fanahy hafa kosa miasa ao am'le mpiaino de tsy mifankahazo izy. Fa rehefa fanahy iray ihany, fanahy masina iray ihany miasa ao am'lay mpitory-teny, miasa ao am'lay fiarahamonina, fanahy iray ihany miasa ao amin'ny mpiaino sy ny mpampianatra, fanahy iray ihany miasa ao amin'ny fiangonana de am'izay fotoana zay mipetraka lay herin'ny tenin'Andriamanitra manova, manitsy, na koa manome aina sy mamelona. Afaka malala zavatra roa lehibe zany no tiany Paoly ho takaritsika raha mananatra any Timoty izy. Voalohany de zao, manana faharetana. Manana faharetana ary itokiso ny zavatra nomenanao. Manana faharetana.
Ny fiarahamonina ankehitriny de fiarahamonina zay mitaizany olona tsy hanam-paharetana. De hoy Paoly, manana ianao faharetana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, manana faharetana amin'ny fiazonana ny zavatra zay efa nampianarina anao. Be de be am'izao ndraiky ankehitriny zao. Jesosy efa nanafatra an'io. Misy karazam-pampianarana be de be eto ambonin'ny tany. Zao andro ankehitriny zao. Isy hiteny hoe aty Jesosy, ary Jesosy. De isy karazam-pampianarana hiteny hoe ity ny marina, ity tsy marina intsony, ity ndray ny tena izy. Karazam-pampianarana maro samihafa. De eto averin'ny tompo isika. Fantatrao ny nampianatra anao hatramin'izay. Io ny fiangonana ny tezainanao. Tao anatin'ny fiangonana io nahitany ny ray aman-dreninao fitahiny. Tao anatin'ny fiangonana io nahitany ny ray aman-dreninao fahasoavana. Ka hoy ianao tsy hita fahasoavana amin'ny fiangonana io. Io tenin'Andriamanitra zay nampianariny io pilipitra zay nitoriana ny tenin'Andriamanitra nandritra ny taona maro io. Io no nitezana ny ray aman-dreninao, nitezana ny ray aman-dreninao na olombanina azy. Ko nahoana ny tsy ho tonga olombanina amin'ny tenin'Andriamanitra zay torianao ianao? Zany hoe zava-dehibe zany ny hitodiana ny tantara ka atserovana manao hoe teto nisy ray aman-dreninay nahita soa. Ahoana ny tsy ahita soa eto zahay? Ahoana no itenenanao fa diso ny zavatra nampianarina teto nandritra ny taona maro? Marina loatra fa ilaina ny antsoina hoe réforme. Fa zao tena ilaina ny fifamatorana, ny fahatokisana ny zavatra zay nampitaina tamin'ny ray aman-dreny io. Zay tiany Paoly tenena hoe fantatrao nge nampianatranao an'zany. Ko andeha hoaiza indray ianao hitady fampianarana aiza indray ianao, efa fantatrao fa marina io, efa fantatrao fa tsara io, fantatrao ny nampianaranao zany de marety ianao amin'io. Afaka hoe kaniana-paharetana ianao. Manoloana ny karazam-pampianarana zay toy ny marevaka ivelany, toy ny tsara ivelany, misy mahay mandahateny, misy karazam-pampianarana toy ny endrika ivelany manitona, nefa izao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, faharetana ho tsika teo voalohany. Fa ny faharoa de zao, fiankinana amin'ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fiankinana amin'ny fanahin'Andriamanitra zao, vavaka zany. Rehefa miteny hoe fiankina amin'ny fanahin'Andriamanitra de zao, fanoloran-teny zany. De afako azony ny zavatra nampianarina anao, nao ka iaina am-bavaka, vavaka zay angatahanao ny fahazavan'ny fanahin'Andriamanitra rehefa mihaino toriteny ianao, rehefa mihaino fampianarana ianao, de zao tiavo ny tenin'Andriamanitra. Miaino amin'ny fiainam-bavaka dia hazony mafy zay fiaram-pianarana anao mba ho tanteraka ianao ary ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Afaka sika. Tompao anao zao ny amin'ny fanazavany fa sarobidy ny teninao. Ny teninao de asan'ny fanahinao masina ny fahatakarana azy. Ny fanahinao masina ny miasa maila ty anatinay ka azahoanay ny hevitry ny teninao, ny hevitry ny soratra masina. Ny soratra masina zay mahasoa ho fahalalana, mahasoa ho ety miaina, mahasoa ho ety mijoro vavolombelona, mahasoa indrindrindra ho fanitsiana ny diso mba hatonga anay ho tsara, ho mendrika amin'ny fiainana isan'andro. Jesosy ta io zay mba hanapaharetana hiazona ny zavatra efa nampianarina anay zay fantatra efa tsara. Ampianaritra zay ho tia ny teninao. Areo ka ny fanahinao masina toetra betsaka ty anatinay hatakaranay ny sitraponao. Da io ara ny tontolo andronay io, ataovy ambany fahasoavanao. Ho tontolo andro zay ahitanay fiadanana, ho tontolo andro zay ahitanay fifaliana, ho tontolo andro zay ahatakaranay ny sitraponao. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olona sy ady am-panahy, sitrahan'i Jesosy, ampahereso. De meteza hitarika anay amin'ny fahendrena hatrany. Amen.